ho aminao nie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ravina dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona toko 5:20 andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Jaona toko 5:20 andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo manao hoe: fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ray dia ny fanahany fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray dia izy no vavolombelona hanambara ary anareo koa dia vavolombelona hanambara satria nareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Araka izany ravana dia ny fanazavana sy ny fampianaran'i Jesosy makasika ny fanahy masina tamin'ny mpianany. Izany no azontsika amin'ny tinana izy ho apahatsoratra masina izay novakiana teo izao. Ary misy reto fahamarinana telo reto ravana azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia ny hoe mpananatra no anaran'ny fanahy masina ho Jesosy tamin'ny mpianatra. Mpananatra no anaran'ny fanahy masina ho Jesosy tamin'ny mpianatra. Hitantsika izany eo amin'ny tapany voalohany amin'ny andininy fahaenina amby roapolo, fa raha tonga ny mpananatra. Eto tsika ravana dia mahita fa mamaraparana ny ministeran'i Jesosy ary manafatrafatra ny mpianany, milaza ny andehanany any amin'izay toerana tsy azonareo aleny andehanao kozy. Nalahelo ny mpianatra hoe andao antsika ny tompo, kanefa nampahery azy ireo kosa Jesosy ny amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina izay ambarany matetika hoe mpananatra. Mpananatra inona moa izany hoe mpananatra? Tsy hoe mpanome moraly eo akory, fa raha jerevantsika ny baiboly dia misy teny hoe dekely eo akaiky ny hoe mpananatra. Dia makery ambanitsika mijery dia hoe Izaozy ny toko 4:10 andininy 4:11. Dia raha jerevantsika zany ny Jaona toko 4:11 andininy 4:11 dia ozy manao hoe: ary izao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana. Zay zany fanahy masina ihany zany io mpananatra io, ary zay no anarana izay anambaran'i Jesosy azy. Inona ny dikany? Dia ambarany eo misy ekely indray ny baibolyntsika. Raha mitovy ny baiboly dia misy ekely indray dia mity ny ary ambany ino mijery inona le ekely dia hoe amin'ny teny grika parakleto. Zay zany ny dikan'ilay mpananatra parakleto. Ka ny heviny dia hoe mpanampy mpampahery ary solovava. Zay zany no heviny. Ka ao anatin'ny anarana moa no tena mirakitra ny ny fahiziana sy ny antom-pisiana dia izay zany ty fanahy masina ity izay ambara hoe mpananatra dia izao nomena izy io, nomena izy io mba hanampy ny mpianatra eo anatrehan'ny andavanandrom-piainana sy ny asa fanompony ny fitorian'ny filazany tsara, ampahery azy ireo eo anatrehan'izay mety ho fanenjehana satria mitanisa zany fanenjehana sy ny zavatra samihafa zany Jesosy. Ary solovava zany hoe hiaro azy ireo eo anatrehan'ny olona izay miapanga sy manaratsy sy mitarika azy ireo amin'ny zavatra samihafa. Dia izay no asan'ny fanahy masina farafakeliny azo hita avy amin'ny alalan'ity hoe parakleto na hoe mpananatra ity. Inona ravana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana, fa mbola izany hatrany ny asan'io fanahy masina io. Mbola izany hatrany ny asan'ny fanahy masina, manampy izy mampahery izy ary miaro sy misolovava antsika izy. Jerevy tsara anie tamin'ny andron'ny Pentekosta, mialohan'izay fotoana izay aloha dia nidy amatrano ny mpianatra fa tsy mbola nasana anao na inona mihitsy. Toy Jesosy hoe nijanona ihany aloha mandra-panafy ianareo ny hery ozy avy any ambony. Rehefa nilatsaka ny fanahy masina, nivoaka reo, nitory reo, nanana fahasahiana reo, izay mihitsy ny asan'izay. Mampahery ianao, manala ny tahotra ao anatinao, ahafahanao mijoro, mitory, manambara amin'ny fahasahiana. Tao anatin'ny indray andro iny 3 ny resy lahatra natao batisa. Zay le asan'ny fanahy masina zay. Rehefa ny fanahy masina miasa dia tena tonga dia mahavokatra be. Tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany zany ry Petera, fa mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina, ary zay no asany. Mampahery izy dia manampy izy. Amin'izao fotoana izao be dia be ny olona no mitady fampaherezana, kivy ketraka amin'ny fiainana, mandeha maketsy, mandeha makeroa, mangataka fampaherezana. Ngamo ravana tsy fantatsika fa ao anatintsika ao anie dia misy fanahy mahery. Misy fanahy mahery ao anatintsika ao, ka nahoana isika no malemilemy sy reradreraka sy kivikivy? Tena misy fanahy mahery ao anatintsika ao, ary izay mihitsy ny nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny mba hampatanjaka azy rehetra amin'ny ravoravo tanana rehetra, ary indrindrandrindra hahatonga antsika anana fahasahiana.
be deaibe ny kristianina no tsy mahalala akory fa misy an'izany arena be zany any ao anatiny ao telefanay masina izay nomen'andriamanitra azy voatsy ela kory havana zay nahitako teny amin'ny tambazotra tserasera teny hoe misy lehilahy tany frantsa nanana tableau tao an-trano izy ary io tableau io a de tao foana io tamin'ny fahazazany tsy fatany avy aiza inona ny tena dikany fa de sarina vehivavy kely be volovolo be zay le izy de teo foana io a tamin'izy ny taizany zanany a hatramin'izy efa retraité izy de tena teo foana zany le tableau fa ndray andro nisy olona niditra de nilaza hoe ity tableau anao tiany ao izy ohatran'ny zavatra tena sarobidy so de mba tokony angalana olona manampahaizany any hijery azy ity de indao ary nangalana olona expert nandinika an'le tableau de tonga de fantatra le expert satria fa asany moa de ozy izy hoe tableau ty ozy izy a asa tanany Lavinia Fontana izay mpanao sary hosodoko a italiana nalaza be mihitsy tamin'ny vanim-potoanan'ny renaissance ary io sary io ozy izy de tantarana tovavy kely a zanaka lehilahy nanana an'io aretina be volovolo be io de nanambady vehivavy tsara tarehibe a io lehilahy io sy niasa tao amin'ny korony Henri III mpanjaka ny frantsa zany de niteraka n'io vehivavy kely io izy ozy de io nataon'ny Lavina Fontana io a sary le izy ozy izy de io tantaran'le vehivavy tsara tareny nanambady lehilahy be volovolo be vatandray manontolo io a no ny inspiré nahazaona le tantara hoe la belle et la bête tena lafo vidy be io tableau io sy raha amidy de namidy natao lavanty le izy fa oka mihitsy ny nanatrika an'izany lavanty zany hoe hita ty misy an'ity tableau ty zao ny tantarany zao de tonga de niakatra be mihitsy nanomboka tamin'ny 50 000 euros 60 000 100 000 200 000 400 000 800 000 euros tafiakatra 1 million d'euros ary ny hafarana 1 million 250 000 euros ny fidanan'le olona n'le tableau latsaka ny ranomason'le rangah io ay ve za ty nanakarena be toy izany fa tsy fantatro latsaka ny ranomasony satria hoe kay ozy efa nanteny inona ny nampitomany ianao de zaho ozy nanana nofinofo be deaibe mba tiako atao tamin'izanako hatramin'izay fa zao zany vo azoko tanterahana amin'izay rehefa fantan'le arena teo amin'ny de nampiasainy de afaka manatanteraka ny nofinofony amin'izay izy ianao kory havana ao anatytsika ao misy fanahy mahery zany reny nambaran'ny Paoly tamin'ny Timoty any amin'ny Timoty 2:7 fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika ozy fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena nomen'Andriamanitra n'izany sika ry havana izasy ianao fanahy mahery ny ao anatytsika ao zay rehetra nofinofinao azonao tanterahana miaraka amin'io fanahy masina io daholo zany fa ndraindray mampalahelo fa mangetaheta ambony rano sika mahantra ambony arena mahantra ambony arena tena mampalahelo satria be de be ny kristianina mitady fanampiana mitady tolotsaina mitady hery sy tanjaka lasa mandeha maketsy makero manana ny fanahy masina ianao ry havana fanahy mahery io mpananatra mpampahery mpiaro anao io misolo vavanao io zay no asany ao anatinao tsy mbola miovy zany raha mpianatra ianao aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao fa mandehana amin'ny herin'io fanahy io raha mpiasa ianao ninona zavatra ataonao de ataovy amin'ny herin'ny fanahy masina fa aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao ary tahaka izany koa ny asa fanimpona rehetra zany mihitsy any ny nafatra nambarany Zakaria ho an'ny Zerobabela izay gouvernoura tany Jodi tamin'izany fotoana izany rehefa avy noverina avy any am-papabonina ry zareo kivy ny atona andritra ny 12 taona ny asa fanarenana ny tempoly de nampahirezin'Andriamanitra izy de izao nolazainy Jehova ozy amin'ny Zerobabela hoe tsy amikery na mpahatanjahana fa mifanahako Jehova tompony maro amin'ny fanahan'Andriamanitra no anampy anao anaovanao an'io asa io fa aza matahotra aza kivy na aza ketraka ary zany no ampahirezana antsika amin'ity aza matahotra aza kivy aza ketraka isika ry havana fa manana fanahy mahery isika fa tsy fanahy osa fa mahery no nomeny ary ianao manana an'izany fanahy masina zany ianao nahoana ny kivy nahoana ny ketraka ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de zao mba fantatrao ve fa misy arena be ao anatinao ao misy fahasoavana be zay nomenanao ao anatinao ao de ny fanahy masina zany izay natao indrindra hanampy ianao amin'ny zavatra rehetra mitaonanao ary havana amin'izao akatoko ny pentekosta izao tsarovantsika foana ny latsahan'ny fanahy masina fa mba fantatrao ve ny asarobidiny
fa raha tena miasa ao anatin'ny fiainantsika izy de ho hitanao zany herin'andriamanitra mahagaga zany fa rehefa ny fanano miasa de ambaraka ihany a miorooro zao tontolo zao de zany nefa ny tena angatantsika mihitsy hoe fanay masina sokafy arany masoko hoe sokafy ny masoko ahitako ny herinao sy ny asanao eo amin'ny fiainako de azonao angatahana tsara mihitsy ny fanay masina hoe ampio a toloro saina ampahirezo afareradreraka sy ny toy izany de mo ataony zany raha mino anao fa miasa eo amin'ny fiainanao izy ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa de zao hoe vavolombelona anambara avy amin'ny ray ny fanay masina ho Jesosy vavolombelona anambara avy amin'ny ray ny fanay masina ho Jesosy hitantsika zany eo amin'ny tapany faharoa amin'ilay andininy fa 9 zay nivakina teo ihany izay iraiko ho aminareo avy amin'ny ray de ny fanahy ny famarinana zay nivoaka avy amin'ny ray de izy no ana vavolombelona hanambara eto ndray tsika ravana de mahita fa manana asandray zany ny fanay masina araka ny anazavan'i Jesosy azy de tsinona fa ny fanambarana azy eo amin'ireo mpianatra ireo ary io fanay masina io izy araka ny anazavany azy eo a dia nivoaka avy amin'ny ray io izy fa izany maniraka azy ho any aminareo izany maniraka azy any aminareo eto zany de aseho le fifandraisan'andriamanitra ray zanaka fanay masina andriamanitra ny tompony a de mamoaka azy de Jesosy Kristy no maniraka de ny fanay masina no mitondra manatanteraka izany eo amin'ny fiainany mino de izay ny anazavan'i Jesosy Kristy azy eto ny dikan'le hoe vavolombelona hanambara de izao hoe hampahafantatra hitari-dalana anazava hanome voninahitra momba ny Jesosy Kristy eo amin'ireo mpianatra ireo mpianatra ireo manko olona malahelo reo hoe lasa Jesosy zany de hoe tsisy tsony ve zany ianao fa de lasa ohatran'ireny olona tritra maty de maty reny tsia mbola hitoy mbola ny fanahiko mbola irahako izy de mbola hitoy ny fanambarana ahafantaranareo ny momba mbola betsaka ny zavatra tiako telemina aminareo fa mbola tsy zakanareo fa ho avy ny fotoana zany andraisana ny fanay masina de hitoy foana ny fanambarana sy ny fahampahafantarana ny marina izay efa nataon'i Jesosy tamin'reto mpianatra reto avy amin'ny alalan'ny fanay masina inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tena sarobidy ry havana sarobidy ny fisin'ny fanay masina eo amin'ny fiainantsika fa asa raha-mbatsapatsika any anatintsika any miasa mangina any io fanay masina io mitaona anao mba ho tian'i Jesosy Kristy indraindray ianao kamokamo reradreraka ny vavaka mitaona anao ny fanay masina mampahery anao izy mba hatonga anao atoky sinon'i Jesosy anatria ny toe-javatra sasany izay mahakivikivy antsika asan'ny fanay masina zany mbola asan'ny fanay masina koa indraindray ianao asa eo ampitoriana tena eo ampiresahana amin'ny olona na eo anatria ny toe-javatra anankiray tonga de misy tenin'Andriamanitra tonga ny anatin'ny sainao any fanay masina neny manome anao andreny teny reny zay tenin'i Jesosy Kristy fampianaran'i Jesosy Kristy zany no asany manambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika izy ary izy a de tsy manana olana amin'izany mihitsy raha ohatra ianao ka hideran'i Jesosy de tsy temitsy hoe za de raina na za atsoina fa ny mahafaly azy de ny mahita anao tian'i Jesosy ny mahita anao mankalaza an'i Jesosy ka raha tonga de miantso an'i Jesosy avy hatrana anao de fa jay fa fifaliana ho azy satria zay ny tanjony ny taona anao anantona an' Jesosy ny taona anao anome voninahitra an' Jesosy izay no asany manambara izy apahafantatra anareo momba anahy izy apahafantatra reo ny marina zay lazaiko izy zay avy aty amiko zany de ho ambarany zay tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany zany io fanay masina io na hoe za hafa mihitsy fa tena iraka avy amin'ray io zay irahan'i Jesosy ho an'ny mpianana ka anambara azy io représente anazy eo anatrehantsika misy an'io fanay masina eo anatintsika ao ry havana izay mitona antsika hibebaka izay mampahafantatra ny anatintsika ny tsy mety ataontsika izay mitona antsika anatona an'Andriamanitra ary tena sarobidy io fanay masina io ka nahatonga ny tenin'Andriamanitra aza manao zay mampalahelo ny fanay masin'Andriamanitra izay nanasiana tomboka sy ianareo amin'ny andro fanavotana misy an'io fanahy io miaraka aminao fanahy zay mitona anao tian'i Jesosy ary zay no nahatonga an'i Jesosy ilaza manao hoe tsisy olona ozy izy a ka hiteny hoe voaozona Jesosy Kristy de hoe ampitenen'ny fanay masina tsy hanao an'izany ny fanay masina tsy hanao an'izany izy fa de izay Jesosy Kristy maniraka ny fanahano atena atsika mba hampahafantatra antsika ny marina rehetra ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao manaiky iain'ny fanay masina ve ianao
izay manambara aminao ny amin'i Jesosy Kristy. Mitaonanao ary havana, meteza ho tariny, meteza iaino azy. Fa hitarika anao amin'i Jesosy Kristy izy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary avelao mihitsy izy hiaso amin'ny fiainanao, dia ho vitanao zany. Farany, ny famarinana farany izay hitantsika eto dia izao hoe ho vavolombelona koa ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany, satria efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ho vavolombelo kokoa ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany, satria efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Hitantsika izany amin'ny 7:20. Ary ianareo koa dia ho vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Etsika ravana dia mahita koa fa nahazo ny anjarany koa ny mpianatra. Rehefa mandray an'io fanahy masina ianareo izy, dia hanambara momba ao anatinareo, fa ianareo koa dia hanambara amin'ny namanareo. Hanambara amin'ny namanareo, ary le ambarana eto tsy safidy hoe nareo koa dia mahazo na hoe raha tianareo koa dia tsy manino ny afaka manambara ny momba anahy koa nareo. Fa tonga dia ohatrany hoe naimpozeny Jesosy Kristy mpianana hoe nareo koa dia vavolombelona hanambara, satria nahoana efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Inona ny tianytenenina amin'izany? Efa niaraka tamiko teto nareo. Nahita nareo ny jamba izay nampahiratana, reny boka sitrana reny. Niaraka tamiko nareo tamin'ny namoky ny olona tsy omby 5,000 tsika, nahalala sy nahita nareo ny tafio-drivotra izay nahatsahatra, ny maty izay nitsangana. Hitanareo daholo reny marary sitrana samihafa reny, nahitan'izany ny masonareo. Ny dikan'izany manambara n'izany ianareo, manambara n'izany ianareo. Ary tena nataon'ny mpianatra tokoa ilay izy io zao reo boky filazantsara reo, ary Matteo, ry Marka, Luka, nanoratra nambarany daholo ilay zavatra rehetrarehetra izay hitany sy ny eksperiensa niarahany tamin'i Jesosy Kristy. Nabarany tao anatin'ny boky voasoratra, ary ny impaktan'izany boky voasoratra zany hatramin'izao andro ankehitriny izao mbola hita, mbola mitoetra mandrakariva, vokatry ny fanambarana an Jesosy Kristy izay niaraka tamin'izy ireo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Miatefa amintsika koa ravan'izany antso izany. Vavolombelona isika, vavolombelona isika. Angamba firy taona ianao izay no efa mpivavaka, dia inona avy ny zavatra efa nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanao? Inona avy ny efa dia tanan'Andriamanitra teo amin'izany fiainanao zany? Azonao ambara ve zany? Azonao tantaraina sy zaraina ve zany fa zanany ny adidinao sy andraikitrao e? Indraindray mantsy ravana mampalahelo ihany. Rehefa tonga ny fotoana hijorona vavolombelona, tsy misy mahasamijobo vavolombelona. Ohatrany hoe tsisy nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga zany. Tadidio, aza misy adinonao ny fitahiny rehetra e, ambarao fa zany no andraikitritsika. Ary rehefa tena mijery sika ravana ny fanahy masina izay nomeny Jesosy ty any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany zao 9:9 izy manao hoe azo hery ianareo izy amin'ny ilatsahany fanahy masina ao anatinareo, dia ho vavolombeloko ianareo. Zany hoe ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina tsy hoe ampahery antsika fotsiny dia hanampy antsika, fa tena ahatonga antsika ho vavolombelona matoky. Matoky hatramin'ny fahafatesana. Zany manko dikany hoe vavolombelona martyria amin'ny teny grika. Matoky hatramin'ny fahafatesana, anana tanjaka tsara zany hijoroana hanambarana an'i Jesosy Kristy amin'ny sehatra rehetrarehetra. Sarobidy ny zavatra tadiavin'i Jesosy amintsika zany dia naiza le antsika dia mitantara, manazava, miresaka ny olona zao no nataon'i Jesosy tamiko, zao. Ary zay raha teo koa no nataon'ny mpianatra rehefa nandeha nitory amin'izay izy tany amin'izay toerana nalehany tany, dia nitantarany amin'i Jesosy Kristy ny nataony, nanazava ny olona amin'i Jesosy Kristy ny nataony. Ary zay natao hoe vavolombelona manambara. Manana zany mission zany sika fiangonana. Rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy, voatsela koa nankalazana ny ascension. Dia izany ny afatra anambara. Izy tsy miteny hoe mifankatiava tsara, mifanaja, ataovy zao, fa ny afatra izay nambarany dia izao manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao nareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany no afatra farany izay nomen'Andriamanitra antsika, nomeny Jesosy antsika. Tena tiany Jesosy tsika ravana hanambara, ary zany ny antom-pisian'ny fanahy masina anatintsika. Ka nahatonga ny Paoly ilaza tamin'ny Timoty hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika, fa tsy nomena fanahy osy ianao, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Dia izay be dehibe any ravana ny fomba fahana manao an'izany. Vao tsy ela koa zao nahita tadia mpitan-dranomasina mijoro tovolahy eo ao anatina tsenao, tovolahy anankiroa mitory filazantsara, tsy misy megafona tsisy ninona fa miakatra ambonimbony fotsiny dia mitory manambara an'i Jesosy Kristy. Misy fanahy voakasika foana anatin'izany.
de tak'izany ko vo tsy ela koa nahita olona manao izy misy boritra be de ataony atolosy ataony aorina entiny ohatrany akanjo le boritra de misy ny tenin'andriamanitra eo am'ilay izy romanina toko fahenina andiny fatelo amroapolo de mamaky le olona zany zay mahita inona koa ty boritra be misy tsoratra be ty de efa mitory filazantsara efa manambarany Jesosy Kristy izy ao anatin'izany tatoato ry havana maro be tena maro be ny malagasy indrindraindrindra ny tanora no tonga miondrana tia Allemagne ary de ambarako amin'izy ireo matetika zany ny amin'ny hoe zaho a mahita fomba fijery hafa mihitsy manolona reto olona be deaibe zay afarana avy any Afrika mandeha makaty Eropa reto fa tian'Andriamanitra hitarina koa ny asany aty satria efa mangingina ny fiangonana efa reradraraka ny fiangonana de reny olona reny antom-pisina koa zany de ny tory filazantsara fa tsy hoe tonga ty fotsiny mba hanatsara ny fiainany tsy tonga ty ampitandramasina anao fa raha ty ampitandramasina anao mandre an'izao hafatra zao miteny marimarina aminao fa misy antom-pisina ianao de ny tory filazantsara zany any afatra nambaran'i Jesosy ho vavolombeloko ianareo aiza ao Jerosalema any Jodia any Samaria hatrany amparany tany ka raha hoentin'i Jesosy any amparany tany ianao de tady io fa manana didy ianao hitory an'i Jesosy Kristy eo am'izay sehatra misy ianao eo am'izay toerana misy ianao torio Jesosy Kristy torio izy ary indraindray aza mahafinaritra anahy misy olona isaky ny misy fijona vavolombelona de fijona vavolombelona anankiray zay ihany ny averimberina tsy maninona mihitsy gaga ny olona ty indray rangaty fa amerina le tantarany anina indray zao ty neny Paoly zao raha jerevanao zany iny foana ny averimberina ny témoignage-ny iny tsy olana mihitsy zany averimbereno de rehefa antany izy de sao de mbola nisy tsy naheno de tsy maninona mihitsy rehefa mahita an'le olona zany ianao any aorina mety teny mihitsy manao hoe ty indra le rangana ataon'Andriamanitra an'izao ry tonga de le asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany no hita tsy mamenatra mihitsy ny mamerimberina fijorona vavolombelona ry havana mahazo to mijoro mahazo to mitantara am'izao fiainany zao indraindray moa sarotra ihany tonga de hitory teny be sy ny toy izany amoaka baiboly fa azonao atao tsara mihitsy ny manambara zay asa mahagaga sy dia tanan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanao mizara izany amin'ny manodidina anao azonao ataony miresaka an'izany ary tsisy anda am'izany izay ny takian'Andriamanitra amintsika ka nanomezany antsika ny fanahany ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de izao manaiky ve ianao ny ho vavolombelony tompontsika mitaona anao ary havana mety eza ilaza taka anisay ampaminany hoe inty aho hirao ao Jesosy tsy ho vitatsika amin'ny herin'ny tenantsika fa sarotra zany mila ny fanahy masintsika ary zay raha teo ny nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahany anatonga antsika anana fasahina ery hitoriana ny anaran'i Jesosy Kristy naiza toerana metrahan'Andriamanitra antsika de misy antony misy mission anao eo amin'ny toerana io ilan'ny tompo anao anambarany Jesosy Kristy raha fitinina zany zay rehetra anambara teo zay de izao voalohany hitantsika teo hoe mpananatra no anaran'ny fanahy masina ho Jesosy tsy mbola miova ary hafana fa mbola izany hatrany io fanahy zay mitoetra anatsika io le fananany mehery ny apôstôly mbola io le fanahy zay manomehery atsika ary tena manaiky hotariany sy mandeha amin'ny fitariany isika de ho hitatsika zany erin'ny fanahy masina miasa zany amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika aza mandeha raha tsy amin'ny fanahy ary ny faharoa vavolombelona anambara avy amin'ny ray ny fanahy masina ho Jesosy tena miasa mangina ao anatsika ao ny fanahy masina ry havana mitaona atsika ho tian'i Jesosy ino azy iain'ny fampianarany hankatozy elazainy hatadidy ny afatra zay ataony hananantsika fifandraisana aminy hanomezantsika voninahitra an' Jesosy mitaona antsika ho any amin'ny Jesosy mandrakariva io fanahy masina ary zay ny mahasarobidy azy ao anatintsika hitaona antsika hibanjina ny asa-pamonjena ka tonga antsika aiky ny mahampanotatsika izany no asany ka tena sarobidy tena sarobidy farany ho vavolombeloko koa ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany satria efa teto amiko hatramin'ny voalohany efa ela antsika ravana niara-dita amin'ny tompo de tsisy zava-mahagaga nataony tompo taminao mihitsy ve de tsy nahita zava-mahagaga mihitsy ve anao niara-dita amin'ny tompo fa de hoe fiainana tsotra be fotsiny tsy mariny zany be de be ny asa mahagaga nataony tompo teo amin'ny fiainantsika zarao reny tantarao reny raha isao tsoratra mihitsy ataovy boky kely taloha moa ny misionera de nampirisika an'izany mihitsy hoe ny dia ny mpivahiny nanoratra boky ary hatramin'izao mamaky ianao an'ireny tantaran'ny misionera sy ny zara
mangorangorana mihitsy ny fonao matsabe ay fe nisen'zany raha tsy voasoratra ny ravana ka tsisy ho hitantsika koa le nisen'zany Bartimeo jamba zany ane ka nosotran'Andriamanitra nosotran'i Jesosy tamin'ny fahajambany raha tsy voasoratra sarobidiny soratra soraty mba ho hitan'ny taranaka faramandimby any izay nataon'ny tompo taminao ho voninahitra Andriamanitra rery any amen.